Tena kaiza ry ihany ty. Ha? Gasy. Nakaiza ny zanako e. De sanatry marina ve ka lasa nanarak'olona araky ny filazan'ny papa tokoa e? Tsy mino an'izany arangaha. Tsy manao an'izany anitra. Sady iza koa nefa zay olo tiany eo e. To tsy misy hatramin'izay. Raha hoe nisy efa mba miteneniny tamiko ihany. Andriamanitro, de inona no ataoko e? Oay, andraso aloha jerena sao olona ilaza vaovao. Ay ve papa e? Manao ny ianao? Manao ny se? Mandrosola ianao ry papa? Sotra. Ka ahoana? Inona vaovao ny zaka? Ka tsy misy hatramin'izao e. Tena kivy tanteraka. Efa tany amin'ny inspekteur toka io. Tsy misy vokany mihitsy ny fikarohana hatramin'izao. Zao aloha e. Aza malady manary toko ry se. Ka ahoana moa tsy hanary toko ry papa? Tapa-bolana ange zay tsy nahitana ny anty. Tsy hita maty tsy hita velona. Zao ny zaka? Za aloha mieritreritra hoe sao de mba lasa nanaraka tovolahy. Efa milaza aminao fa tsy manao an'izany izy hoa. Gasoko. Raha nisy olona niaraka taminy efa niteneniny aho. Ka tsy voatery ilaza amin'izay amin'izay tsy ambaratelo ny fiainany rehetra kosa ne izy. Fantatro ny toetrany sy ny fombany. Ary zaza mbola mamita fianarana koa iny. Fa efa 12 taona. Ao anatin'ny taonany fitiavana mihitsy izy. Fantatro ihany koa ny tanora amin'izao fotoan'izao e. Izy raha teo koa mbola be namany e. Ka reny namany rehetra reny ange fa natao ankety tsiraray avy fa tsy misy mahalala an'izay nandehany anakory e. Asa? Tena mivadika mihitsy ny atidohako e. Isy aloha aza de miasa saina be loatra sao de marary eo koa. Anono a? Ahoana zany le tranonareo arika? Avelo hoany aloha iny e. Ka rehefa tapa-kevitra ny tsy hiveriny hipetraka antsony se de mba asaivy misy miambina sao de robain'ny sasany eo sa amidy? Fa papa ve adaly? Asako. Trano toerako sy ny vady aman-janako nandritry ny 4 taona ve de ho amidiko e. Tao ny nandany ny anitra ny fahazazany rehetra. Vazivazy ny afa fantatro fa tsy varotra an'io zany se de azo io gardien fotsiny ary. Eny e, ka efa roa zao no napetrako tao fa tsy misy tamana. Ny ala doly. Fa maninona ny zaka? Asa matahotra angamba ary zareo de milaza ho tsy tamana doly. Inona no atahorany? Ka mangina kosa ange iny toerany sady mitokatokany. Inona koa zany eo fa izy mihitsy zao nefa tsy mazoto angambe. Na asa nahita tsaratsara kokoako. Le ray aloha zao nilaza ny tsy maintsy hody any ambanivohitra fa hoe nanafatra azy zao ny avany. De tsy niverina tsony hatramin'izao. De nandalo fotsiny de nanontany vaovao fa aleo aloha andersia. Fa raha mahita olona de miteny an'si ihany fa hono isy koa nga andeha hivoaka zao ka. Andalo kely any am-piasana any rehefa avy eo aloha fa misy zavatra ho jereko any. Ay ve. Ka lasa rehefa matram-piona indray aloha e. Veloma ary papa. Roa arivo, 3 arivo, 4 arivo. Vola kely 4 arivo fotsiny ve ny tany anaty poketra n'ilay ramatoa iny. Ty ve ho ampinina akory fa tsy kaly androany ihany de tapitra. Ny hoanina ny tokoa moa zany tadiavina ny. Aiza izany Rajonina? Hoay le ty nareo koa manaitra tsy. Ay ve raha nary? Ary tsy kobonareo mihitsy manaraka anareo avy aty aoriana aty Raha zany pra de ahoana ka? Tsy tatra an'izany le ty ny bandy. Atovy ihany ary. Aiza ve lesy. Raha bofy efa mampalahelo iny de mbola naronon'lay ihany ny posa.
dia ohatr'inona izao ny vola azony latany ka. Tsy aferany lala izy izany a. Tsy hitako izay idirany lahy amin'izany. Tsy aleony lahy ve ilay sy manao ohatran'izao ataoko izao a. Za nefa niteny an'lahy fa misy posy anankiray ihany raha nofy ialahy e. Maninona? Zany ho ako. Hitary posy ohatran'ny lahy ve? Maninona? Sanatria a. Tsy fanaon'ny razako ilay tiany mitarika posy izany a. Fa inona ny fanaon'ny razany lahy ka? Ny mangalatra? Tandremy ihany lesy fa misy farany angeny atao rehetra. Lasa elarinary a. Miasa ny lahy tao. Toa isaky ny mahita ialahy dia be moralina foana. Ary samy manana ny fiainany ka. Fitiavako an'lahy ihany lesy mbola hitenenako an'izany amin'ny mahampinamana antsika. Anatra any a. Tsy mila ny fananarany lahy ho ah. Angamo bofiko sa bainiko ialahy e. Ary lasa mialany fa malino ny sofiko. Bandiko eo raha maka andeha hitady-kala. Bandy mandreraka sa. Vita izay aloha ny atoandro. Tia sisa miambom-bola. Radio Don Bosco. Tsy natao amin'ny alina indray. Ohatra dia inona moa izany no mety vary amin'ny anana maraina ilay aza. Za kosa aloha tsy niafy fa roapla be izao ilay voanjo posenako soa. Kely loatra ilay ray pla ary tena tsy nahavoky ahy mihitsy. Dia inona moa fa tsy maintsy mitady vola indray izany. Dia inona indray re izany no atao e? Toa tsy hitako intsony ity jelalako ombanako. Sa andefa antso any amin'ny gazety. Dia atao ahoana re? Alora nga atao hoe iantra. Raha mahita an'ity fanambarany ity ianao temo ity faingana ny trano fa mijaly zarainao. Marary a. Alora nga atao an'izay dia fantany. Raha vao maheno hay marary izy tsy maintsy goropaka dia mody avy hatrany. Izany mahita so marina ihany ny tenin'ny Rasidy hoe anarak'olona izy. Ianatra koa aloha mamaky gazety ihany indraindray. Izay mihitsy rangano atao. Raha so aloha hatsahany mihitsy ny fiara dia vidy fiara. Dia aiza indray izany ny paika. Andraso aloha fa misy azy ry izany a. Tsara vita ny alary Jauna. Io lehilahy mijoro mifoka sigara sy miasa saina mafy eo amoron-dalana io. Andraso ipiteny dia anatonana moramora. Dia aloha rangahy dia raha pitsy maraina makany amin'ny gazety a. Akaina kely mihitsy aloha so marary tokoa ny farako ka. Marina ihany nge ny tenin'ny papa. Io fa koboky tsara ilay poketra hoditra mipotsiny eo amin'ny paosy pataloha aoriana. Dolara tsy dolara fotsiny ane izany e. Radio Don Bosco. Milamy mandray alara Jauna andro vitsivitsy. Miandrika endritoana dia tonga dia sitonina. Fa aleo aloha jerena tsara ny lalana andosirana vao miditra amin'ny action ho a. Io ka. Io fa misy elakelatra ny mitsofoka ray aloha ry. Tonga dia hany ny dila. Vitsy izany e. Aleo aloha andeha hody amin'izay fa say mihitsy no toka. Io fa mamono afo tsigara dia miomana ny andeha izy izany. Ary tsy mahatsikahatra eto akory a. Tony ngamba lelebany be problème.
sanjilako tsara mihitsy. Ino fa miondrika mamoa varavara-piara araroty am'izao. Ao zany lasa zao. Fampoketrako marina. Tena lasany. Aleo enjehiko ny dolo ny taratasiko rehetrarehetra. Oe, ary tena nanentsika lery. Za ve dia ataoko tratra an'io kosa ve resiko atao anaty elakelan-trano eo telahy Vody lato dia efa velomalava Tsy maintsy tratrako elahy. Tsy maintsy tratrako elahy iny. Lety tena tsy misy lalana ne izany. Losy ty fa sendrak'izo Zao zany le atao hoe tampodalaka leto misokona nanambato raha tsy fantatra elahy. Ay elahy an'io fona re Ramsey. Inona ny fona lahy? Ty ny poketranao fa mbola tsy nikitiako iny. Tratra elahy ankehitriny ka tsy babababa ohatran'izany. Oka moa raha tsy vita an'izany izy tiako. Mangalatra elahy zao ny fantatro. Zay raina tonga dia hoentiko any amin'ny postry ny polisy elahy na etsoko fokon'olona leto anaovan'ny olona fitsaram-bahoaka. Tsy re tompoko. Azo lave zany oka re Ramsey fa azo atao an'izany efa ino re ny poketranao. Ka raha tsy tratrako teo moa lahy zany dia ahoana mba fantatra elahy moa fa taratasy maro be sarobidy ny tao hatramin'ny karapanondroko. Andao fotsiny zao elahy manaraka. Oka tomona mivozona akanjoko angala. Mandoalika eto anatrehanao re fa tsy anao tsony. Oka fa tsy anao tsony Vava fotsiny eo zany fa raha pitso lahy dia manao indray. Tsy anao tsony Tana nefa zatra mitsotra ve hivokona tsony lasa fa makavahanga. Tovolahy matanjaka be zao ve le salahy dia mangary posy nataony lalalahy maninona tena mba miasa. Tsy mahita asa nge tompoko. Tsy manana diplôma sady mipetra-drery fa efa maty reo ray aman-dreniko. Ka na dia anao batilaza aza ve dia tsy ahita fa elahy mihitsy ny kampo. Mitetika ny tsetsitra ny atsembohan'ny sasany fotsiny. Mekary elahy Ramsey. Fa hoentinao aiza re zay hitondrako an'lahy ataony lahy inony zakao ny vokatry ny zavatra nataony lahy ary tany reny manao fihetsika hafahafa fa tonga dia asiko Ramsey. Inona azaka draina re ato avy amin'izay tianao anaovana azy fa aza entina any amin'ny polisy. Ito ao mpiasanao mandrakizay tsy andraika raha manahariary azy. Ataoko ihany lesiny tsy me marina. Zany ny aina ka tianao. Aika olona kanosa. Fa hoentinao aiza zany? Anga moa aty tany lavitra aty ny boraon'ny polisy. Tena tsy miteny izy marina. Tena vonony aty akotaota aty raha izao. Radio Don Bosco. Jereo koa ty henany fa vinitra be. Andriamanitra, ahoana moa le vavaka fanaonina eny rehefa sendra aty sarotra. Tompo, vonjeo fa inona ty atao fa inona ho ty atao to miondrika amin'ny kipo velona fotsiny lahy mivavaka Ramsey. Izay mantsy ny fanaony tompoko vavineninay rehefa sendra mandalo aty sarotra izy. Ay ve ay mba mahay mivavaka ihany. Andraso aloha mova vady. Fa trano inona koa no ato? Sa
Ato ve ny fonja? Fonja vaovao? Io fa mivo. Ary tena trano tsara tarehy be. Ninona ato ary zay? So de mba midiny ty Ramose ty amin'olona ato kosa ary aho. Zay ny Lara John fa ilan'ny toratorahana. Aty ela vao very faty. Tompo, vonjeo aho. Tsy angaro paosy tsony ane ahy e. Mety ina fa alidy vavady vetrety a. Eny tompoko. Tsara an'izay tanàna zany. Feno voninkazo ny toko. Midira. Trano tsara tarehy. Feno fanaka tsara tarehy. Tena tsy fonjy ty. Atao ninona ty ary aho. Mipetra. Malemy sady manitra ny seza fauteuil. De io koa Ramose efa mipetraka manoloana. De mitanondrika. Ary takonany amin'ny tanany ny endriny. Hoy, maninona ry izany? Masoko ve ny mandorosa ny tomany Ramose? Tena mifokofoko mitomany mangina. Nalahelo tamin'ilay poketra ny sotonoko ngamba. Ndry mampalahelo andray ty izy. Ramose, Ramose, mifonarana palahelo anao ny zavatra nataoko e. Tsy manina fa gadrao ary ahy e. Vonina ibaby ny valimasako. Io fa mijery ahy tsara. Sady mamafara ny maso haingana. Ka zao no izy Eny tompoko. Milaza tsy mahita asy ela de omeko asa manomboka an'io. Izy aloha le anaran'ny lahy. John tompoko. Andraso ary aloha akataratasy fanoratana. Manana karapanondro? Manana tompoko. Meo aty ary. Ty tompoko. Raha John Arson, John Rémy. 5 taona. Eny tompoko. Ka zao raha no izy. Tazomiko ty karapanondro ty anao fanarahana taratasy tsika. Ary ataony lasony le izy. Mahay mamaky teny? Mahay mamaky teny ka. Ay, tsara zany. Hosoratako le izy de ino tsara fa fahovakiako avy eo alohan'ny anaovany lasony. Ay, raso aloha. Vity ty. Eno tsara raha vazao mivakiny. Eny tompoko. Anio zao daty. Izao John Arson, John Rémy, tompony karapanondro sy ny sisa. Nraisiko ato daholo aloha mombamomba ny lahy. Eno lava zany? Eniko. De manaiky marina fa iandry ny tranon'Andriamatoa Randry Arinjaka Jean Claude. De raso ataoko eto koa momba. De ny vila hanitry ny ala zany. Izay ao manomboka izao daty.
Ny fiandrasako an'izany trano zany dia mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ka raha mandà mivadika amin'ny fanekena na mandositra na sanatria mangalatra sy maka na dia tapa-panjaitra ray ato aza dia manaiky ny horaisin'ny polisy avy hatrany Sigadra. Satria ny tenako dia tratra n'Andriamatora Andriaharinjaka Jean-Claude ny sitona amin'ny poketra sy ny tondra azy nandositra androany izao daty. Saingy tratra mihaino tsara lahy. Mihaino ka. Zao fanarahan'izao dia ikeko sy ny aviko tsitrapo eto ambany miaraka amin'Andriamatora Andriaharinjaka Jean-Claude androany izao daty. Ka ahoana vonina? Tsy azoko tompoko. Zany hoe lavy tondrona sa tsy nianatra nefa milaza mahay mamaky teny. Mazava be zany taratasy zany. Ahoana ho Ramose? Inona? Anao gardien ty trano ty zany? Fa ianao nga tsy mipetraka ato? Tsy mipetraka ato aho Ary mivady aman-janakao? Ny vadiko efa maty. Dia tsy niteraka? Tezitra sady mitsangana ary nanao tanana posy. Be fanontaniana loatra lahy ka mandreraka. Matola izy asiana gardien dia tsy misy olona fa ela reny no ato Ay ve. Ka mipetraka ato tsy gardien no ilaiko fa mpanampy an-trano azo lava zany. Azoko tompoko. Ny tiako fantatra fotsiny dia hoe mahay manao sy ny fotsiny elahy io sa tsia. Mora andraisako ny fanapahan-kevitra hafa. Mahay tompoko. Gaga izy mitodika nijery atsara ary tsy napoziny anaiky mora foana sy vetivety angamba. Fa inona aloha ty antony tonga dia alekeny lahy satria tsy te higadra. Zany eo ihany fa za koa nefa te hiasy. Ka tadidio tsara fa tsy handray karama angela na ny arera azy. Tsy handray karama? Anga dino sady le teny hoe ataovy amin'izay tianao anaovana azy hoeto mpiasanao mandrakizay sy ny sisa. Tsy adinoko iny ka. Ka inona indray ara? Tsy tonga amin'ny ilana azy zao? Eny Ramose fa inona zay sakafon'ny lahy mandritry ny fotoana ipetrahany lato dia toako dôly ny fitafian'ny lahy ihany koa. Ay ve. Mahazo manara-pomaka an'izay tiany lahy hohanina rehetra lahy. Misy frizidera roa feno sakafo sy ranom-boankazo an-dakozia ao. Oe! Dia zao koa azo ny lahy ivezivezena dôly ny efitra rehetra. Fa tsy efitra ray ihany. Andraso aloha avy loha atorotoro an'lahy. Miakara ty ambony avy atompoko. Efatra ny ato ambony dia efatra ny any ambany. Hitany lahy? Ty le trano tsy azo idirana. Midy lakilera teo moa ary ny lakileany eo aty amiko. Ato ndray kosa ny efitra atoriany lahy. Mitodika mena varatra ny varavarakely. Mahita tsara ny tokotany avaratra rehetra sy ny zaridaina. Dia ato ndray ato no efitra fidiovana sy fivoahana. Misy ihany koa ny any ambany. Ahoana mazava? Mazava tompoko. Fa fanontaniana manaraka. Eny tompoko. Mahay mampiasa fatana courant? Mahay ihany ka. Ay, raha sendra misy vaovao tampoka na zavatra ilaina dia atsoy misy telefônina any ambany. Omeko rehefa avy eo ny laharako fa andolotsika ho any an-dakozia. Miadan-draha tsotra miboka aty. Tsy misy ninino natao fa tsy mijery fahitalavitra rehefa vita ny fanadiovana trano. Dia milalao ordinateur. Manendy bifiteaka sy sosisy hohanina amin'ny mofo dipaina misy pâté. Dia avy eo tondrahana ranom-boankazo. Matavy ihany raha mitoy izao ka. Mandritra ny fotoana tsy voafetra ozy Ramose. Ko maninona moa? Na ho ato mandrakizay aza maninona na hoe mpanampy an-trano aza. Ay le ty zany fahatairako. Na neny tampoka koa le telefônina eto an-dohako.
Zavariana ny tsotra tsara teto amin'ny kanape malemilemy iny. Ho avy e! Raha misengambo izay. Allo? Allo John, za ihany Ramose Ranjaka e. Manahoana ianao Ramose? Ka manahoana laho? Ahoana natory tsara alina? Natory tsara mihitsy ka. Lamima tsara zany ny zavatra. Tena ny lamima tsara kosako. Fa misy zavatra kely adiniko Inona zany Ramose? Zao tondray tsara daholo ny voninkazo. Radio Don Bosco. Indrindra fa le ao avaratrano. Ay ve. Aza matahotra ianao fa tondrahako ireo ka. Fa zay ihany ka. De raha sendra misy olona tonga na mitady ahy de atsoa haingana. Na vehivavy io na lehilahy. Eno lava zany e. Eniko tsara zany Ramose. Zay raha fa velomy e. Velomy Ramose. Zay zany ny fanampin-draharahan'ny lary le John. Manondraka voninkazo. Andao tonga de atao rangaha. Sady mba mivoaka kely ety ivelany ihany koa de aiza no hoe hipetraka ao an-trano foana. Mibaliaka ery zany masoandro zany mangina sy milamina ny tontolo. Feno voninkazo isan-karazany manodidina ny trano. Fa reto avaratrano reto ny tena saindra amin'izay tondrahana. Mahafinaritra kosa aloha hatreto izy. Tsy mahay momba ny voninkazo fa tena tsara daholo reto izy. Sady manitra. Ao fa ho kolokoloko tsara e. Raha amin'izay koa ngamba tena tian'ny reto mahatonga manafatrafatra tsara ohatran'ireny. Aleo ngotako daholo aloha ny ahatra de ho dioviko aloha vao ho tondrahako. Rehefa avy eo indray mamafa tokotany fa tena mahaloto be loatra koa izany. Efa ela ngamba Ramose tsy mipetraka tato. De tsy misy valony ve le fampilazana nataoko tamin'ny gazety? Eny e, vao roa andro kosa nge zay nandefasako azy. Aleo aloha iandry kely ka. Te hiresaka amin'ny John foana fa mahatsiaro mangina ato amin'ity tranon'ny dada sy neny ity. Mpangatanteraka ny fiainako e. I dada sy neny efa nodomany daholo. I dada moa efa taloela. Fa i neny kosa tatoriana. Lucienne vadiko indray maty 3 taona lasa zay. Mbola tamin'ny anitra vao 5 taona. Zao indray ty de very indray ny zanako. Toa mitambatra mpitolo fitandratsy rehetra. Fa maninona loatra e. Andeha ezaka hitady toromaso fa tsy anadala ny John iantso azy foana. Soa risy fananaky. Inona indray zao no atao kaly ariva? Sa andro vary soa kely? Aleo andro vary ary. Andraso rehetro ny fatana valona ny andro. Ary inona ary ny antony nanontaniana Ramose aho hoe natory tsara ve? Adala izay tsy mahita tory amin'ny fandriana sy toerana ohatran'izao kosa aloha e. Zavatra tsy fahitako hatramin'izay miainako.
Oay le ty. Inona zany? Inona le nanaitra teo? Ohatrany hoe vilia mikoritsana avy any an-dakozia izany. Aleo jerena. Oay le ty. Tovako daholo le kaopy nampirimiko tery. Tena afa-baraka amin'ny Ramsey fa ahoana ary ny tokony ampianjera azy? Nefa nge tsara toerana teo ambony etazera. Gasy. Sa misy voalavo ato. Aleo rofony rehetra. Radio Don Bosco. Dia arinao anaty fitoeram-pako. Raha voalavo no nanjera azy, aleo asiana mitondra vovona totam-boalavo Ramsey. Solange, ory Solange. Miantso anga ianao zany? Fa izy andray no tsoka eo e. Ianao koa ty toa ohatry ny romotromotra tsy fantatra hoe ahoana. Za no mivaky loha reto ka tsy ho romotra aminao e. Ny fotoana ty mandeha ihany ko. Finona mampiasa sainanao e. Maninona ny zaraina amiko? Ka na ho zaraiko aminao aza. Fantatro fa tsy havita ninninona ne ianao e. Fa tsinitsinina zany aminao reny zava-dehibe nataoko reny. Sao de verinao fa moramora ary reny. Raha izay indray no lazainao dia mitovy ihany ny zavatra vitantsika e. Ny aza sarotra kokoa. Eny afaka miteny an'izay tianao tenenina ianao rehefa vita le izy. Ka izay no marina e. Finona aloha ty zavatra ilainao hafa maika ahy e. Ndray, fa maika ho aiza ianao e. Inona ny mamaika anao fa tsy zao zavatra manahirana zao no eritreretina sy arahana amin'dinika ry Solange. Mba misy zavatra mamaika koa amin'ny fiainako manokana ko. Ay, izay zany ny laharam-pahamehana. Tsy miteny hoe laharam-pahamehana fa rehefa misy ilainao ahy dia tamy ahy e. Aleo ilako vanina sy lemeko tsara aloha ny sainy mba hamaiky tsara avy eo. Ka mihaino anao ahy e? Zao ary. Zao ny hevitra tokana hitako. Ela koa vao nahazo an-tsaina an'izay fa izay ny tena mety sy aingana indrindra mba ahitana an'le izy. Hoe ahoana? Zao e, miandry an'le trano any ianao. Maninona? Miandry an'le trano any ianao satria mitady gardien ranjaka. Inona mampianana anao e? Amin'izay ianao eo am-potiny tsara, afaka mikaroka an'ilay izy erany trano. Tsy mety ve zany hevitro zany e? Mety fa... Ianao ne fa zatra ny asa taman'olona ihany e. Mora aminao no mody manao labaonina, sady mpiandry tanàna. Ranjaka tsy mahafantatra anao raha teo. Tena manambany ahy mihitsy ve le rasedy ty sa ahoana e? Asako efa tamin'ny 4 taona lasa fony za mbola tovavy ny teneniny. Mpiasa ny orinasa misotro ronono aho zao. Ka ahoana e? To tsy mamaly ianao fa... Ka rehefa izay mifantatra fa mety tsy maninona e. Teneno ranjaka. Indray tonga dia manaiky an'izay teneniko rehetra fa aza matahotra ianao. Ray keliny aho fa ty asy manaja iny e. Raha mba fantany mantsy. Aleo ajanona amin'izay ty tele ty fa andeha hanadio ny trano rehetra. Atomboka amin'ny efitra any ambany. Ato ny efitrano Ramsey sy ny vadiny. Maizina fa sao tokony mba voaiko ary ny varavarakely anankiroa. Zay. Zao kosa azo nandro tsara ka. Oay, Andriamanitra zany aitairako. No iveriko tena olona. Ay sary tapaka ngeza be mipetraka amin'ny rindrina. Ary tsara kosa zany tovavy zany Iza ry io? Zanak Ramsey ve?
dia raha zanany moa dia aiza? Za mipetraka miaraka aminy any. Alefa moa dia aronoko lela raha am'izay. Vao maika tamana raha mitsiditsidika matetika etioko. Ary aleo amafatrano am'izay fa jereo koa reto vovoka. Allo? Manahoana Rsea? Raha sedy ihany e. Manao papa? Salama ihany ka. Fa izao e, niantso an'sia fa nahita olona iandry an'ilay tranonareo eny Lasora, dia vehivavy le izy, somary efa lehibebe sady matotraina tsara. Efa zatra niasa sy niandry tanàna ihany koa e. Nenirasoa no anarany. Tara loatra e. Ha? Fa ahoana e? Ka efa misy olona miandry eny e. Zany ve? Tovolahy. Efa 3 andro izy izay ny teny. Tena tara tokoa zany ko. Eny e, tsy maninona. Zay ihany ny antsoko an'se fa misaotra e. Akoatran'izay mbola tsy misy vaovao? Mbola tsy misy e. Mahireza ranjaka. Veloma Rsea? Veloma papa. Tena tsy nahombindray nitetika iny marina. Dia inona no atao? Ahoana ny fomba ahitana an'izay zavatra izay? Hianatra mihitsy nefa zao no mahalala ny misy azy fa tsy mety miteny e. Mafy vavabe koa kaliniko. Izy nanafina an'izay volamena ny Lucienne izay. Ary maninona moa raha kanisako eny e? Efa misy olona ao zany ko. Hijery taratra fotsiny aloha no ataoko dia ho hita eo. Ndaso rapitso dia alehany rangaha. Maninona ary any tsy mety mahita toro nefa amin'ny 10 alina izao. Za le nisotro kafe. Nefa nge nataoko be ronono le izy e. Dia hivandravandra eto zany alahy mandra-pahavin'ny torimaso raha izao. Tsy aloha mijery filma. Le tele koa moa any ambara. Andriamanitro, zany indray le voalavo fa nanjera zavatra. Fa ahoana ihany ary? Nefa nge efa nasiako totam-boalavo e. Nahita tao anaty korotanetana tao aho. Fa ndre kiaka io. Le baolina Duralex mihitsy no enjery io. Tena hatramin'ny vilany koa ve rangaha dia mipitika ety. Fa ahoana ary? Tena mahagaga zany. Radio Don Bosco. Efa tena voalavo be mihitsy matoa manjera vilany zany ka. Ary diako ao anaty placard daholo fa tsy misy apetraka intsony. Zaho aty mbola kisikisina aminao e. Kisikisina aminao e. Kisikisina aminao e. Zaho aty mbola kisikisina aminao e. Kisikisina aminao e. Kisikisina aminao e. Fa aiza zany mpiandro tanàna zany tsy maheno mihitsy e.
Efimpidy azay nampaneno lakolosy. Gisikisy na ray ary tena mozika be tsy fandrenesana ohatra mo fa aleo mivavady mihitsy nangano tontoniko. Hoay le ty ary tena misy olona eo mba vady eo izany afa-baraka raha Ramose izany. Ho avy eo. Hoay ary tsy Ramose manahoana ianao tompoko? Fialahy ve marenina sa maninona adiny firy izay any nandondona atao. Azafady tompoko fa tsy henoko. Aiza moa no hainony lahy an'izany amin'ity mozika mafy be alefan'ny lahy ty hainao hatrany ananonanonany daholo mozika ny lahy. Hono ho aloha iza kay ny tadiavinao? Ramose mantsy ane tsy ato fantatro izany za angeny dadany. Dadany? Eno a. Ay ve azafady indrindra fa tsy fantatra. Raha sedinao anarako le tsy faly mahafantatra anao tompoko. Ndao mandrosoa ary mba miandry tanàna tsara ihany ve laha ty ato sady lozany lahy mijery fahita lavitra fotsiny miandry tsara tompoko ka voadio daholo ny trano sy ny tokotany sady milamina voatondraka ihany koa ny voninkazo. Naniry be tokoa reto izy ka aleo aloha mariniko mihitsy izany ho hitany masoko dia mandra-pijeriko ny filaminan'ny trano rehetra dia anaovy kafe kely alesy aloha. Ay eny ary tompoko. Tsy ilaiko manko ny anarahany lahy aty fa misy zavatra hojereko aty. Ato amin'ny salon aloha no anomboana azy dia aloha hidina mihitsy ty varavarany ity. Zay dia aleo rangahosa vaiko daholo reto fanaky reto tena tsy misy tsisy mihitsy ato. Aloha hiakatra any ambony indray rangaha. Ato amin'ny efitra izy mivady ato mihitsy. Koay le ty maizina ato izany. Tsy maninona fa jiro no ampiretina dia tiako mivaravarana. Zay raha ny tokony ho izy sao dia ato no misy an'izay boaty kely feno volamena izay sady misy an'ireo an'ny Lucienne no misy an'ireo an'ny tompoko vavy rano reniny njaka le vadiko. Tsy nanomezany ihany dia peratra iray aza fa naleo ny meno ny finanto vaviny. Radio Don Bosco. Na dia vady faharoa aza ve dia atao tsinotsino ohatran'izany. Ny ala maina ohatry ny takotra noho ny maty izy nefa dia izaho ihany ny hafarany tao. Viteny kafe fa asiana ronono moa sa ahoana izy teo? Andraso hoe anontaniako izy. Ary nakaiza ary izy teo? Ary inona koa ary izany mikorotana atao amin'ny efitra ato izany? Ramose vita le kafe fa asiana ronono sa ahoana? Tena niakatra ty le Karla iny. Tsy asiana ronono fa aoka izao dia ataovy eo fa ho avy ihany eny ary. Fa inona ary mikarohan Ramose Rasedy ao an'efitra ny Ramose Ranjaka sy ny vadiny ao? Tena nikarokaroka mihitsy izy teo. Ka aiza? Eo tompoko. Asiana mofo sa? Aoka izao ka. Fa hono eny tompoko. Iza moa no anarany lahy ty? John ny anarako. Ka hono ary John. Maninona moa ny efitrano rehetra no vohainy lahy daholo fa le efitra iray io no hidiny lahy kosa ka. Efitra inona moa izany? Le any anitra lesy Anitra? Ohatra le zanaka Ranjaka fa nga mbola tsy nilazainy any lahy ka.
Hoadray. Tsy niresaka momba n'izany tamiko izy. De aiza moa zany io zanany io tsy mipetraka ato raha izany? Sa any ampitan-dranomasina? Fa tsy nitantara tamin'lahy tokoa izy zany ko. Very angely ty io zanany io e. Very? Efa tapabolana le ty zay tsy hita izay nalehany a. Ay ve? Fa fomba ahoana koa no navery azy? Asa lesy. Misy nankakeriny nga? Ka tsy fantatra tsony e. Za aloha manao hoe mety nanaraka lehilahy angambako. Ohatray. Fa nga de maditra be zany zanany zany. Le tiry John. Tsy voatery aditra nge vao manao an'izany e. Rehefa tiana le olona ohatra nefa sakanany ray aman-dreny de manita-kevitra. Fa izao e, mbola tsy mivaliany lany ny fanontaniako teo e. Maninona ho ano idinina io hevitra io? Raha miseny nanidy an'io fa tsy za. Ary any amin'ny mihitsy ny lakile. Io hevitra io rery mantsy no tsy avelany idirako. Ay ve. De inona ary zany no atao? Aleo aloha moa de any mandinika an'izany e. Misaotra lesy tamin'ny kafe fa andeha aloha tsy misy saorana ka. Misy namako nalehako izay tary ambany tary de mba izay nandalovako e. Henoko tamin'njaka mantsy fa hoe efa nahazo gardien izy. Zay fa veloma lary John. Veloma tompoko. De idio tsara ny vavahady a. Eny ao fa idioko tsara. Fa inona ary ny zavatra nikarohan-dramosera tato? Ohatra ny tsy de azoazoko ny fomba nindrangahy iny. Reko ny sitona tiroara mihitsy izy. Verony le zanaka Monsieur Ranjaka. Toa tsy mino raha mibanjina n'izao endriny izao hoe maditra nanarak'olona izany izy. Zao endrika sy fijery malefaka izao kosa ve? Radio Don Bosco. De lasay zary zany io tovavy io. Hianitra. Gasy rapoto. Fa misy inona? Oay, ary rivotra ny fofofo be ane izany e. Ay, izany varavarankely akapokapoky ny rivotra izany. Angamo tsy nidiko. Oay, tena ho mihevitra izy mivady ane izany e. Andriamanitra! Oay, mivonidanadana be mivaravarankely anankiroa. Fa rivotra inona ary ty? Loza fa tao ingainy rivotra daholo ange ny taratasy ny lamba rehetra e. Inona ary ny dikan'izao? Ary nenjera koa ilay sary nianitra. Radio Don Bosco. Matahotra ka! Oay! Inona koa zany e? Ary avy any an-dakozia koa ilay zany nikorotana izany e. Andriamanitro! Ary mivonidanadana ny varavaram-plakara. Oay! De nenjera koa ilay kaopy teo amin'ny sisiny. Le kaopy nanomezako kafe an-drasidy. Nibaritaka koa ilay kafitera. Nikorotana ny zava-drehetra. Hatrany ambony ka hatrany ambany. Jonna. Oay, izany miantso azy zany? Jonna. Tena loza fa misy lolo ty trano ty e. Misy lolo ty tsy hijanona tory ato ka. Aleoko matory eny an-tokotany.
avy eo iry ambody azy io rino atory. Eo akaiky ny vavahady ianao atory. Izay fa ohatran'ny etony le rivotra. Allô? Allô? Ramose Ranjaka? Fa misy inona e, hein? Inona ty mahataitaitra an'lahy? Tongava ty aingana aloha ianao e. Fa misy inona ry Jaune? Angamba tsy asa intsony ka. Fa misy inona e, hein? Anga zany moa mifanarahantsika? Ka matahotra Ramose ah. Misy lolo ty trano ty. Ahoana? Misy lolo manangatra ato. Ao fa ho avy ahy e. Tombiny Ramose fa tonga. Ny vavahady efa nivoaiky mitanatana. Jaune, fa inona anao taon'ny semibomoka boty fotsy eto am-bavahady eto ka, hein? Miandry anao ah. Manao ny Ramose? Manahoana aloha e? Fa maninona raha ny an-trano miandry ahy e? Tsy miditra antsony mihitsy ah. Ny telefonanao fotsiny nidirako tao. Zaza teto ambodiny ty azo ty natory alina. Maninona tsara ry Jaune? Zany. Andao nge jerenao ny zavatra niseho tato an-trano e. Tsy misy ny kitihako tamin'ny toerana mihitsy na dia ray aza. Ao, midira. Jereo ny ato an-dakozia. Ohatray marina. Kopy sakafo teran'ny pirina tsara tao anaty plakara ireo fa ny vonin-danadana ho azy ny varavaran'ny plakara dia ireo ny anjeran'ny paritaka ireo. Ay, tena trangan-javatra nitovy tsy misy valaka tamin'ny tantarain'ireo gardien teo aloha mihitsy tika. Dia any ambony keo ao amin'ny efitranonareo mivady. Avy ange jereo e? Ay, Andriamanitro. Fa ahoana nahatonga an'izao ry Jaune, hein? Nisy rivotra mifofofo be e. Dia nikapokapoka be ireo varavarakely ireo. Andraso anefa ho tantaraiko amin'ny Ramose e. Feom-behivavy sy teo? Eny Ramose, feom-behivavy ny antso ah. Ela vao nijanona le rivotra sy ireo zavatra nikorotana tato an-trano. Izay no nahatonga nandositra ny voaka tany an-tokotany. Hono Ramose? Inona no mahatonga an'izany? Tena tsy azo itoerany ty trano ty raha izany ah. Avy lose. Midira ato ny efitrano se fa iresaka tsika. Ay. Dia mipetraha. Saora tompoko. Ka zao an? Eny Ramose? Ho azavaiko amin'ny tena tantaram-piainako. Izany hoe nanambady ah. Lucienne moa no anarany ary efa maty io vadiko io. Nananjanaka vavy tokana izay. Ianitra no anarany. Ary 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Tsoriko amin'izay nefa fa very tsy hita-popoka nefa io zanako io. Tsy jenalia any. Efa nitantarain'ny Ramose Rasidy tamiko ihany izany. Rasidy? Fa ngahita azy izy? Tonga teo ane izy ho maly ariva e. Raikelinao hono izy. Izay no antony namelako azy hiditra tato. Raikeliko tokoa aloha izy. Fa inona nefa no nataony taty e? Nijery izy raha miasa tsara hony ah. Henony taminao mantsony fa efa misy mpiandry tanàna ato. Ay ve?
Za kosa aloha tsy laza fa zavazava tao izy. Tsy tiako loatra le mitady-dresaka. Ary mbola tanoranora ihany zany raha ino ndraiky elinao a? Ohatra mipirahalahy zany nareo mianaka raha ny fijery azy. Maty 3 taona angely dadako ny nanambady azy niny. Ay ve? Mpinamana efa mifankalala taloha ny sy Rasedy. Zandriny Rasedy 7 taona niny. Efa taona teo fotsiny koa nefa no nivadiny zareo dia maty le reninay. Efa nanambady ny lycéna tamin'izany ary 14 taona ihany. Ono Ramsey? Miara-mipetraka zany nareo sy Rasedy? Tamin'ny voalohany aloha mipetraka tato aminay mihitsy izy. Tato amin'ity trano ity ve? Fa zany hoe taoriana nahafatesan'ny vadiko izy vao niala tato. Vao 2 taona lasa zay risia. Dia za sy anitra rery sisa ny tato. Fa narary ve no nahafaty ny vadiny Ramsey? Accident nahafaty azy. Voatonany fiara ve? Nibolisatra tao amin'ny efitrano fandroana tao izy risia. Niatraka mafy tamin'ny sisiny benoara ny lohany dia torana izy. Ary nianjerany akohoaka tao anaty benoara feno rano tao dia maty sempotra tao no hitanay. Andriamanitra. Ngatsy loha zarisia. Mitahiry fahatserovana mangido angy ity trano ity. Zany angeny tsy mahatamana ato tsony. Indrindra ihany koa very ny zanako. Naleoko mipetraka tany amin'ny tranon'ireo ray aman-dreniko fa tena tsy tantiko mihitsy. Fa ahoana koa nefa ny nahaveran'ilay zanaka Ramsey? Dia tsy fantatra risia. Tsy fantatra mihitsy ny marina. Izy rery ny tato. Andro sabotsy maraina tamin'izay. Tsy nianatra moa izy. Zaho kosa mbola tsy maintsy nandalo tany am-piasana fa misy zavatra mankana tao tany. No teto ny atoandro efa tamin'ny 12 teo eo dia tsy tady tsony izy. Ary dia mbola tsy nody koa ny hariva. Nefa nge dia tsy mba namela afatra. Tsy namela ninninna fa dia nanjavona fotsiny izao . Tsy manatsony Ramsey tamin'ny telefona nga? Nahatsona ry fa tsisy mamaly efa nikarohana traizatraiza. Hatrany amin'ireo namany sy ireo fianakaviana rehetra fa tsy hita mihitsy. Ny polisy koa aza nge efa nikaroka fa tsy misy vokany hatramin'izay. Mampalahelo zany. Efa roa tokom-bolana izao. Kivy tanteraka ary John. Tao mahatsapa ny tenako vadiko boribory sisa. Tsy ray, tsy reny, tsy vady, tsy zanaka. Mahafiany tokoa aloha zany. Dia inona zany no hanazavany Ramsey an'ireny toe-javany seho aliny ireny? Misy lolo ve zany ty tranonareo ty? Ohatra mino fisiany zany ihany aloha. Satria fa nilaza an'izany koa ireo mpiandry tanana talohan'ny se tato. Fa ngahy fa nisy gardien tato? Anankiroa fa niala daholo ry sia. Ay ve? Vokatra izany zavatra mikorotana ao an-dako izay tsy fantapototra izany. Izany tadio sy rivotra be izany indray no ohatran'ny zava-baovao amiko aloha. Dia lolon'ny olona tompon'ity trano ity taloha ve zany? Ty trano ity ka tena anay. Trano vao natsangana mivady mihitsy ity fa ny tany no vidinay. Mbola be vokany ihany ty lycéna no nanao an'ity trano ity izay mivady. Dia mety lolony izy ary zany? Mino ary se fa lolon'ny lycéna angamba izany. Satria moa se milaza fa hoe feom-behivavy. Mety manangatra izy noho izy maty tampoka tatoko. Zany tokoa ve? John. Dia tena tapa-kevitra niala tokoa ve se? Tena matahotra Ramsey. Ka zao ary. Mahazo mba mingavy an'se avy. Tena milela-paladiry se. Mijanona raha mety. Andray Ramsey. Way. Tena ila andohalika eto anatrehako mihitsy Ramsey. Sady mangano aminy maso ny banjina. Tsy naposika anao an'izao izy. Ndre mahony anandray mijery azy. Ka zao
ho karamaiko sy faza matahotra ohatrinona vola tadiaviny se sambolana fa omeko fa aza ilaozana ny trano sia ndreo mba miverina tampoko ihany kala tokako iny dia tonga dia miatso angany se. Ka maninona nefa raha isika sy Ramseny miara-mipetraka ato Jona, tena tsy zakako, tena fantatro fa ho lasa adala ato raha mijanona ato. Aza mandeha mosery Jona. Ndray ty izy toa mamoy fo tanteraka. Tsy manana zo andao azy ao anatin'izao fahoriana izao kosa nefa tsy hitako. Ary maninona moa raha eny marina mino fa anaiky. Radio Don Bosco. Zao ary Ramsey. Ahoana? Lazao se fa ataoko te hijanona nefa vahoana tena tsy vitako le mipetraka rery ato. Fa zao misy namako any Nary no anarany. Azoko antoka izy ananatra taloha amin'ny toetrako ratsy nataoko foana izy. Mino aho fa anaiky ny dala raha resahan Ramsey. Ka tsy maninona re sady samy karamaiko nareo lahy fa aiza aloha mety ahitantsika azy. Tsy sarotra ka mitarika posy ny dala le ry bantsairana kely avy any ambanivohitra ka andao ary ho tadiavintsika se zao dia zao dia hoentina manaraka antsika izy raha manaiky. Raha kosa le zany tanàna zany tena milay malalaka sady mangingina mahafinaritra. Disy mangina loatra indray azako. Feno voninkazo tsara tariny zaridaina rehetrako. Raha araka ny teny Ramsey azy angelitry le zanany vavy vero no nambola an'ireo voninkazo ireo fa mba ohatran'izy ary zany zanany zany avela. Ato ny sary ny ray jery io amin'ny kadra be io lesy tsara tare kosako. Tena manja dia tato koa ve zany efitra ny korotana zany tato mihitsy. Dia tao an-dakozia ohatra n'ilay nisy dadio ireny ny tato ka laty ve ahoana. Dia misy lolo tokoa zany ty trano ty raha izany. Misy mihitsy zay ny tsy natamana an'ireo gardien rola talohako mipetraka tato fa misaotra ny lahy ihany aloha nanaiky niaraka tamiko ato sy inona moa soran'ny lahy fa namana efa mikarama konga izy zao fa zao roa etsy ariary avy isam-bolana ny karama omeny Ramsey antsika roa lahy. Nefa dia miandry trano fotsiny sy manadio ary manondraka zaridaina no atao ato. Manam-bola koa Ramsey iny sady sika roa lahy afaka mifandimby mivoaka raha te hoe hivoaka andehandeha any ivelany any mahay mafy izy matoa manao an'izany fa ahoana indray litirina ary misy eritreritra ohatrany nandalo ny sirana kely lesy tato an-tsaiko tato. Eritreritra hoe ahoana indray lity elahy ve tsy nandinika hoe akotrina ny ohatran'izay efa lasa ny kary inona ny tiany laola zaina. Efa 3 andro zao no tsy nahitana an'ilay zanango. Marina zany lazainy lahy zany 3 andro raha afaka pitro sabotsy mihitsy ka sao dia mba efa maty kosa ary lisy izy. Maninona aza miteny an'izany ao masin Ramsey lahy fa ho tapaka lalan-drano zany iny marina sao dia nisy namono dia navalan-drano ny fatiny. Dia tsisy ahita kosa ve lesy hatramin'izay na naleviny any hoany ohatra roa alina zay ny natiriko tato fa ohatrany tsy misy ninina zany ny ty ato zay mihitsy angeny mahatsara an'le misy namana ny ty sao dia mba tsy tonga ary le lora raha be olona atoko. Iza kosa lesy efa reto voninkazo eto avaratrano reto jereo nge tena maniry be tsotra an'irety sasany retsy. Jereo zao reto mandrobona be nefa dia samy tondrahana tsara daholo any ely ty ireo ny tany eto ngamba ny lonaka kokoa.
Sabotsy androany mety ho avy eo raha mise hitsidikatsika roa lahy sady anatitra vatsy fa lany ny mofo sy ny hena. Dia amin'ny firy izy no mety ho tonga eo? Tsy maintsy raha riva ny vao tonga eo e. Mieritreritra rery eo an'hevitra ao raha sety fa tsy avelany anelingely azy a. Zaho kosa aloha tsy manaiky raha hitady hivadika amiko e. Zava-dehibe nefa nasaina nataoko ka tsy hiala maina mihitsy raha hita izay zavatra izay. Ahoana re ny hevitra hitana an'izay e? Tsy maintsy ny fisavana ny hefitrano rehetra ihany nga, satria mino aho fa tena ao amin'ilay vilanitry ny ala ny volamena e. Fa ity gardien John ity zao no manelingelilako. Ary maninona moa raha toranina any io dia vatotra any e. Tsy miseho tarehy sendrika fa misarotava dia manova avy eo tsy ho fatotra ihany koa. Dia rehefa torana sy mifatotra iny dia hidianao amin'ilay efitrano iray eo. Amin'izay aho mahalalaka tsara amin'ny fisavana trano. Raha misy ny famitorana tsy maintsy hoe nisy tsolana nafika namaky ny trano. Izay rangano atao aho. Ny andro natanterahana azy sisa ny doniana hoe roviana. Velavy hiary tory amin'ny film io e. Efa amin'ny 7 alina nge zao e. Maty lahy raha tory fa miraika 10 alina any vao vita e. Nijereko an'io ihany eny nangatahako tandramisy mba hamindrany tele ato e. Fa toa tsy le tele tao ambany tao amin'ny salon ve io e? Le tele tao amin'ny efitranon'izy mivady le tsy tia. Tiako be ty film ty mantsy. Dia mahazo toa zany lafo za tory ka. Maty lahy. Zahay koa le ty dia efa mesona. Dia ahoana koa ary nefa rano ty film ty. Iza marina ny tena mpamon'olona. Hoay le ty. Inona indray zany? Inona le henoko teo? Andriamanitra. Tena misy olona tafiditra ato an-trano. Sa le lolondray ve zany? Loza fa tena mikorotana be indray. Ary ty ambony teny izany. Narya! Oltiry narya! Nary foazy raha! Nary foaza ho ahy raha! Foazy raha! Fa misy inona? Inona no nozongozona ny lahy mafy toy izao? Foazy raha fa misy mikorotana be indray le ty. Tsy haiko na olona na le lolo. Maninona? Zany. Eny lahy zany. Eny tokoa lesy. Aiza izany? Ary ohatran'ny ty ambony ety eny izy zany. Ao amin'ny efitranon'izy mivady angamba. Ndao hoe jerena. Andraso entiko tsy azo fiatonan-dà mihitsy. Ary andao e. Andao. Aiza? Ohatry ny tsy ato amin'ny efitranon'izy mivady ange zany e. Fa aiza le ty? Tsy amin'n'itsy efitritsy le ty. Fa efitriny io e. Efitrano zanany vavy io le ty. Efitrano ny anitra. Misy olona tafiditra ao zany e. Andraso aloha fa io efitra io ange midy lakle. Any an-dramose ny lakle io. Dia ahoana le ty zany e. Zay fa tao mijanona le korotana ka. Hoay. Ary nijanona tokoa. Eno. Andraso hoe le ty andramana voaina.
Tena midy raklety. Mety entana ny anjera ho azy zany. Le lolo mihitsy ho afa le ty kosa. Andao lay sy verina toroka. Andao ary zay ny tiany lako. Tena mahazendana lesy zany. Marina raha hita torontsony. Fa mifiry nefa aloha zao io efa amin'ny 1:20 alina. Aleo aloha io manandeha amin'izay rangaha fa mandeha ny lera. Ohatra aiza aloha le sarotavy dia nitady sy nitaoritra. Reto daholo ka atao anaty sakosy reto dia tsy adino manao fonon-tanana. Ty combinaison ty no anaovako mba tsy ho fantatra. Zay vonone ary andraso ilaza ny solonsa dia laso zao. Nary zany nary eno lava zany. Ingo tsara mihitsy zany. Misy rivotra be. Zany le rivotra ny fofofo mafy be nylazaiko an'lany. Jonna reny lava izany feo zany ry Jonna. Eny lesy misy miantso ela riako. Le fombehivavy miantso andray mandeha ry letsy zany le lolo. Andraso hoe ohatry ny avy any alatrano angizy zany. Zany vility. Andraso ho jereny eto amin'ny varavarankely mpitaratra eto nge. Jonna tena iolo ty. Izy io aiza io lesy io avoan'ny zaridaina io. Vehivavy miakanjo fotsy. Io marina matoto vely ty. Asa lesoko ary mbola tanora nge izy zany. Tsy io jereo Iantra tena iantra io. Marina ve? Eno fa ahoana ty? Jonna lazao data fa tsy ety-tsony ao anaty efitranoko no ahitanao ny fiambarateloko. Mandeha jereo aingana. Andriamanitra matahotra ny sesika ato anaty bodofotsy ary Jonna. Ole ty Jonna. Ahoana lesy? Tsotsonga izy fa lasa lasa nanjavona ho marina ve? Eno de inona le nolazainy teo le ty? Ka ao anefitraniny ao no ahitany lany tsy ambaratelony. Tsy ambaratelony inona ty? Masa andao aloha jereny. Ka mihidy ange ho io efitrano io avela fa ahoana ty? Avy io jereo fa mitana be le varavarana. Maninona tsara hoay le ty. Fa ahoana koa zao? Jereo ty fikorotana ny entana ato. Nindrera miparitaka amin'ny tany daholo ny boky sy ny kahie. Tena loza zany. Tena loza tsy maintsy alamina ka andao ara alamina nary inona ty nidikan'le teo tsy haiko lesy nanofo ve sika ro lasa tena nahita. Tsy afeniko amin'ny lalo fa raha matoto marina le teo dia mitombona ihany ny eritreritro. Eritreritra la hoe ahoana? Hoe maty mizely anitra matoto sy hita ohatran'izay. Dia maty aiza nefy dia maty ahoana koa? Asa
Mety izay angamba le tsy ambaratelo tiany ambara. Oay, John. Inona reetsy? Inona indray ity izany? Reetsy miparitaka reetsy. Ireo akaiky miboaty misokatra ireo. Marina ity raha tsy volamena ireo. Marina tokoa ve? Ohatra, olona mpizaha manontony ve ity dia tsy afantatra hoe volamena reto a? Firavaka volamena daholo reto. Oay, reto izy. Efa ho ray vata kely, peratra, rojo, volamena isan-karazany, izy daholo e. Tena feno mihitsy. Ary ity izany le nitsika selan'ny korotana be teo. Ary tao anatin'ity saribakoly ngeza be haingo-trano ninjera sy vaky ity izany nisy azy. Tena marina nesy e. Nafeniny tao io vata kely misy volamena io. Andraso hoe misy kahety miaraka tamin'ity lesy. Jereo e. Oay e. Ory John. Jereny langy ity kahety e. Aiza hoe ity? Vakio io soratra amin'ny foniny io. Tonga ihany aty marina. Nisy nahatsara azy ihany nametrahako an'ilay fiara riatsy nanana lavitra rika. Ao anaty lobolobokoa fa tsisy ahita mihitsy io e. Ary aleo aloha anao an'izay idiranao an-tanànao amin'izay. Ahoana e? Inona ny voasoratra ao? Journal intime Tsiambaratelo. Ary sao dia mba ity kahety ary no tiany lazaina ry nary a? Angamba, fa sokafy aloha dia vakio e. Tantaran'izy vonikely daholo no soratany ato angely ity e. Ny any Arindrina any aloha jereny e. Andriamanitra. Fa misy inona ity e? Tena ohatran'ny mbola misy jiro mindrehitra ingeo ambony ao izany e. Mbola tsy matoy foana koa ve ilay vendran-tahy iny? Dia miala tsiny aho fa tsy maintsy hampatoriana tsara ialàndro any ka. Tonga eto ambaravarana fa aiza amin'izay aloha ilay lakile dobla teo. Fa misy inona ho any toa mivandravandra fotsiny ialahy e? Tsy manana fahefana maki an'ity kahety ilay isika selahy. Aleo tsony Ramose dia aseho azy ity. Fa ahoana e? Fa maninona e? Tsy azoko mihitsy koa izany. Mirakotra ny tantaran'ny Mademoiselle Yanitra mampalahelo lesy izy ity a. Sady matsiravina. Tantaran'izay mety tsy fantatry ny rainy akory. Radio Don Bosco. Miatra fijaliana ka ity zazavavy ity. Fa fijaliana inony? Dia izavo no nampijaly azy? Aleo aloha tsona mihitsy Ramose. So sanatria ka io olona io koa mantsy no namono azy. Mandana re. Aiza ialahy no antso azy any ambany? Ato amin'ny efitranoko ato ihany ka. May. Zay fa tafiditra. Dia miakatra moramora amin'izay. Ary inona izany? Sa John ve? Lety e. Ay moa manenty tia korodiny ity rehefa hitsahanako. Tena tsy tadidiko koa. Tsoa fa tsy henony. Ary eo amin'ny efitrano Yanitra ingeny misy jiro mindrehatra e. Ohatra e. Tena mivoha mitanatana mihitsy ny varavarana. Ary ohatran'ny misy olona ao. Fa inona ary no ataony John ao? Andraso anara tsisy moramora dia ho traritrariko ao. Aleo ranga primoka tia kahety mandrapatonga Ramose. Dia averiko ato anaty boaty toerany ato koa reto volamena reto. Maneno fotsiny ny telefona fa tsy mandray Ramose. Asa matory be ngamba. Zay kosa fa mandraika. Alo? Zay eny. Ramose! Fa misy inona ry John?
Aza mihetsika lahy io, ohatra ato tsy John fa izy John e. Fa inona koa ary zany? Oe, fa iza koa io? Andriamanitra, tena jolahy marina. Oaiza lahy iny e, oaiza lahy. John, tena voatrivotro John dia nianjera. Dia maty ve John e? Andriamanitra, tena bobasy le henoko teo. Misy manafika ve ny tanàna sa ahoana? Tena maty any le ankizy. Izy aloha lakile ny tomobilina teo ka. Engany ka tsotra ato aoriana loatra ny fahatongavako any. Andriamanitra, inona ry nisy eo any? Ela io aza mihetsika koa raha tsy te ho faty Eny tompoko. Fa izy koa moa ela io izy lahy. Nary ny anarako e. Namany John, miandry an'ity tanàna ity vao aingana any nalaindra am'se. Indray tsy naposiko. Za zao mihevitra hoe John rery no ato. Dia zao e, omeo moramora io boaty misy volamena io aingany lahy Ka ty ary tompoko. Ary mitodia lahy ary anona mitodika. Aza vonona ry tompoko mifony e. Tena tsy maintsy ampatoriana aloha lahy. Dia lesoko mafy amin'ity vodibasy ty lahy. Inona ny lahy? Ary ndana matory. Zay fa torana. Ary aloha rangahy hiala tao amin'izay ingana. Ny valizy efa vonona ny an-trano. Miala lavitra eto aloha no atao e. Rehefa ny an-trano miresaka amin'ny Solange. Manomboka izao kosa aloha dia samy manana ny lalany koa izay siny e. Vita ny lako azy. Ny amin'ny ranjakandray izy atsoko izy. Raha zaiko fa misy fianakaviako marary ny antso atampoka sy mila maika ny fianaratsoa ka tsy maintsy mandeha ary mety ho tafajanony elaela any. Gasy Rakoto. Loza marina. Midana dolo ny vavahady sy ny varavarana. John Sanary. Tena tsy misy mamaly. So sanatrika mbola ato ary leo jolahy e. Aleo aloha tsaitsaka hiakatra moramora aloha. Oay, to midanadana ny varavarany anitra. Fa iza no ao e? Nary, Andriamanitra, tena maratra be ny lohany. Aleo aloha le makorano aloha fa torany ty. Nary. Io eny fa mahatsiaro. Nary. Lohako e. Marary ny lohako. Nary. Fa tsy. Mifona re avelao Nary za ihany ty. Ramose Ranjaka. Ramose ve? Eny e, fa inona no mitranga ty toronary Inona? Tsy olona saritava. Maninona? Mitondra basy. Andriamanitra, dia aizy John aizy izy aizy izy ao andala tsara voatifitra izy. Asana sia John. Oay, io tokoa
John andray marina ty raha amin'ny akanjony. Io kosa fa miratra ka. John ho Ramsey maninona lahy? Ramsey John lasa ny volamena tato anaty boaty. Ao le kahiany antitra. Inona toly ary zany? Misy ny tsiambara telo rehetra. Jereo fa Rasedy no John tsy maty ve ianao e? Andraso mbola mitebo ny vonika. Aleoloha tonga de hoentina any amin'ny hopitaly ihany ty. Mary afaka mitsangana vese. Tonga de midina moramora de midiro anaty fiara fa za aloha hibatany John. Vera be loatra izy. Tsy maintsy entina aingana any amin'ny hopitaly ty. Akaty ary le kahira amse? Eny voaraiko ty fa andao. Ao miakaranga anarinary. Tena niditra boloko John. Tsy maintsy didina izy fa misy bala tavelo mitratra ny avanana. Mampalahelo fa tena vera be loatra ho izy. Sovy ihany aloha fa nitovy ny gropony raha indray dia afaka namin'ny raha tsara ka. Lasa nireo tsilà zany ny volamena ray boaty. Ary taizara ny nanafena ny anitra azy. Ny korotana ambony ambany mantsy ny efitra. Tsy misy azo koa ny tenin'ny John. Le kahy. Aisa tokoa moa izy teo no nataoko. Ay ty eto. Journal intime any anitra ty zany. Fa inona aloha tiany John no vatsiko ato e? Andraso e. Tsy nisy nanampy amin'ny fahitana azy aloha izay voasoratra rehetra loatra eto e. Ary ny aty amin'ny farany ety. Andraso e. Reto zao ny soratany farany ato. Maninona tsara? Tsia, ny zanako Rasedy. Nare nanao se? Efa tsy maninona ramose. Le lohako ny zairina fotsiny mavesatra be. Oay ka zao no izy. Efa mivakiko le kahe. Ka iny kahe indrindra nge no saika nietsony John andramose. Fa tokony hitanao aingana fa mifono zava-dehibe ny ao anatiny. Efa nivakiko tsara mihitsy le izy ary tena mifono zava-doza tsy napoziko e. Fa zao no tiako anontaniana azy. Firy marina reo jolany hiditra tao an-trano? Anankiray ny saritava ihany ka. Eny ary. Dia inona ny tena nitadiaviny? Ty kahe ty sa? Tsy Fa inona e? Iny aza nafengo fa reo firavaka volamena tao anaty boaty ny tena nitadiaviny. Nitereny mihazy an'le izy sady nambana ny basangy. Ka nivakiny zany ny varavarany anitra? Ka nivoa azy le varavarana ramose. Fa nisy rivotra mifofofo dia nivoa azy le izy. Izay John aza nge tena gagy. Fa talohan'izany efa nisy zavatra korotana be tao anefitra tao. Izay nanaitra ny rola. Dia taiza ireo firavaka volamena ireo e?
tao anatin'le sary bakoly ngezabe niaraka tamin'iny kahiny miko anao iny ny boaty nisy azy ny anjera mantsy le sary bakoly dia vaky ary miparitaka daholo ny tao anatiny. Ary tao zany nanafina ny anitra aza raha izany e. John no tena mahafantatra zavatra rehetra fa izy angamba ny tsara antanindra mise. Na rehefa ny antso azy indray mantsy izay. Zany verina ary. Eno a. John nefa zao mbola ao anaty efitra fandidiana. Andraso aloha fa ohatran'ny mitady angamba ny dokotera izany e. Tsy maninona ho ny John raha ny tian'ny dokotera teo. Vita soma tsara ny fandidiana azy ary afaka mibala tao anatin'ny sorony havanana. Solo fa tsy nisy nahakasika ny point vital le. Matory be sady mila makaina tsara ho ny John ka tsy azo tairina aloha sady tsy maninona fa matanjaka tsara ny tovolasange ireo raha be dia be very ny tena mandreraka azy. So ihany aloha e. Andeha ho any aminary aloha e. Nare. Zao noho izy tsy maintsy mandeha makany amin'ny inspektera toko vetivetika aloha. Fa metraka fitoriana ngara mise? Mazava ho azy ry nary a. Fantapatatro sy manindro mandry akoho le olona nanafika anareo ka tsy maintsy samborina aingana dia aingana tsy misy atakandro. Ka mandana ary randera mise fa tsy maninona e. Vetivety aho fa avy any mitondra ny sakafonareo roa lahy. Fa zao ty aloha misy vola petrako. Endra mise a. Dia mahita ny rariny. Misaotra ry se. Dia zay noho izy inspektera toka. Aiza hoe zany kahie zany? Ty le izy inspektera. Ao amin'ny faraparany eo misy azy. Ary misy ny datina nanoratan'le zanako azy mihitsy. Dia taloha kelin'izay no nahaverezany. Vakio kely inge azafady e. Gasy. Isaka ny tsy ao an-trano dada dia tonga foana dada Berasidy ary efa manahy mafy sahady azy satria efa fantatro indray ny ataony aho. Tsy tahotra tsenatra mantsy dia manatona izy ary sany manafosafo sy mikasika ary manao akery manoroka. Tena tsy napoziko inspektera. Tena tsy napoziko hoe iny ray keliko iny no ahavitanao an'izany anjanako. Ka andratsy angamo misy tandroka monsieur Ranjaka. Fa andraso tohizako ny famakiana ny tilo. Tamin'ny voalohany dia nitoeriko sy nalaiko baraka izy fa lehilahy lehibe tsy misy saina sy tsy mahay manaja tena. Ny fialahany tea maina mafy anefa ary ny rahona novonoina mihitsy raha tsy milaza amin'ny an'izay toerana nampirimaneny an'ireo firavaka volamena be dia be ka natahotra azy mafy aho. Na zany aza nefa tsy nambarako azy mihitsy ny toerana nanafenako azy ka na efa nikaroka eran'ny trano azy izy dia tsy hita mihitsy. Fantatro anefa fa na oelana ho aingana dia tsy maintsy ataony izay fomba ahitana azy ka eo no mampanahy aho. Dia misy malalaka kely eto fa nitohizany ohatr'izao indray eto ambany hoe vakio e. Tsy sanilaza an'izany tamin'ny dada satria norahoana nofononako i dada raha manambara an'izany aho sady tsy te hampiady azy ireo. Tato aoriana ela vao nieritreritra ka
nanapa-kevitra fa ho lazaiko amin'ny dada ihany le izy amin'ny sabotsy izao. Sabotsy? Eny inspektera, jereny da teo ambony fa le andro nahavery tsy nahitana azy mihitsy io sabotsy lazainy io e. Zany hoe saika hitantara taminao zany izy kanjo zay indrindra. Mazana mantsy isaky ny sabotsy mantsy no ao an-trano foana e. Fa tamin'io indray nitoraka io kosa dia voatery nandeha tany am-piasana fa nisy zava-dehibe tsy maintsy novitaiko tany. Mbola natory moa ianitra ny ala tao ary no niverina tambaraka mifolo sasany atoandro rehefa tsy tao an-trano intsony izy. Iny efa nolazaiko taminao iny inspektera. Eny mazava zao aloha fa irasedy zany le jiola nakan'ireo volamena ary tetika efa mamy mihitsy io. Zay mihitsy satria talohan'izay efa tonga taona izy io John ka mino fa nijery taratra angambany fa ny nasiany zanako zao ny mamay inspektera. Tena mino koa mantsy fa izy ange zany nakakeriny azy. Tsy misy afa-tsy ny fisamborana azy ny ahitantsika marina. Ka andao mimanaingana ianao monsieur Ranjaka dia mitondra anay any amin'ny tranony sao dia zao. Eny ary. Saika tapaka lalandra solon zany lazako fa misaraka manomboka eto izay. Zany fijery ny aratra ohatran'ireny amono ireny mihitsy moko, indrindra moa tamin'ny nanomezako ny anjarany tamin'ireo volamena. Za kosa aloha tsy sasaka mihitsy na ireny azy zany nataony. Zara ny aza naso an'ireny izy ko. Ohatra fa aiza aloha ty Ranjaka tsy mandray telefonina mihitsy. Za ty efa hiditra tamin'ny fotsy ihany. Koa ity misy kamiao misososo be ny fatandremo sady atao anaty fiolahana mihitsy izy zany. Andriamanitra fa maninona zany fahaiko zany e. Tao tsy mamaly tena tsy afaka mividy ary manitsy any amin'le kamiao ny fiara. Tsy maty. Serasedy efa fantatro mihitsy ny ara-tsy-tsainao ary efa niomana tsy ho lasa lavitra koa ianao fa efa mifandriako ny fiara. Ianao ihany nampianatra olo tsy vanona mpamono olona ka nampiariko taminao le izy. Any ankoatra indray ny one. Za koa hiala eto fa efa miandry ala tena vadiny laozako hiverina aminy. Io maitsomaitso le trano inspektera. Ay, eto zany sika nijanona. Miomana tsara ianao brigadier. Oay, tandremo fa iny mivoaka ny vavahady milanja valizy iny le vehivavy miara-mipetraka aminy eo inspektera. Ary mitady hitsoka ange izany sa mifanao fotoana ny rasedy ano any? Andraso. Hoaiza ianao zany madama? Miverena moramora miditra ao an-trano aloha fa mitady andrasedy izay fa polisy madama. Midiry ianao. Ary aiza rasedy? Tsy fantatro misy azy tompoko. Tena tratra mali. Tsy fantatra ahoana koa e. Olona miara-mipetraka aminao ato ve dia tsy ho fantatra ao misy azy? Lasa nandositra izy. Nandositra iza? Tena tsy haiko mihitsy. Dia aiza ny nateo nireo volamena rehetrarehetra ka? Netiny any daholo. Ary ianao io zao saika ho aiza? Amonjy azy mangingina any Tsy tompoko. Efa nisaraka izay? Nisaraka? Sa vao io valizy sy poketra ny io ry brigadier? Ie, dia ino ny leto mifony sachet reto zany? Tsy reto ve zany firavaka volamena zany monsieur Ranjaka? Eny inspektera, saingy ny apahany kely fotsiny ireo raha ny fahalalako azy fa tsy izy rehetra ka. Zany hoe any amin'ny rasedy daholo zany ny sisa rehetra. Iza ny anaranao madamo? Madame Solange tompoko.
tsory aminay marina madame Solange fa ianao dia higadra satria miraitsy kombakomba tamin-drasedy. Nizarainareo volamena? Eny tompoko, de ireo no meny ahy, de lasa izy. Nareo sisa zany niaraka nakan'ireo tany? Tsy tompoko, izy rerana nandeha tany alina. Fantatray fa efa ela nitsiriritany an'ireo firavaka volamenindreo e. Eny tompoko, hatramin'ny fahavelon'ny vadiny, de ny renin-garanjaka zany. Nanantena izy fa ho azon'ireo volamenindreo kanjo no narary le ramatoa de nomena ny vadin-dranjaka priminy, ary tsy hitan-drasedy tsony nasiany azy. Efa nafatapatatra zany ny renin-jaka fa nitsiriritran'ireo koa izy. Iza koa moa no mahita na volany fotsiny aza nanambadiany azy. Zao maty koa ny vadin-dranjaka. Ary sao de mba izy koa ary no namono azy. Zany ve marina ny tsy miteny ianao e? Nisy zavatra fahafa tsy mazava nge tamin'iny raharaha iny e. Rasedy ny namono azy? Tsy tompoko. Fa iza? Za tompoko, zany raha andrasedy hamono an'ny lycéenne. Ahoana tsara? Ay tena olo tsy vanina. Kendaiko maty ty vehivavy ty inspektera. Avelao Monsieur Ranjaka. Avelao izy Monsieur Ranjaka. Aleo lalàna ny anafay anazy. Te aiza ny zanako e? Aiza ho any zanako? Aiza koa ny zanako natondrasety? Manontany ianao angahy, aiza ny zanako? Aiza mademoiselle Anitra ary madame Solange? Aiza e? Radio Don Bosco. Fonondrasety mademoiselle Anitra tompoko. Maninona tsara? Fonondrasety ho mademoiselle Anitra rehefa avy naolany. Tsy a, ny zanako e. Maty ve zanako? Anitra. Tsy mino ahy. Inspektera, lazao fa tsy marina zany e. Oay, loza fa tena famy Monsieur Ranjaka. Io brigadier sao de mikarapoka eo a. Ka nanao ahoana ianao zay Monsieur Ranjaka? Miala tsiny aloha raha mangelingelinanao aty amin'ny hôpitaly a? Efa tsy maninona fa misaotra anao inspektera. Maherezy e. Atao ahoana fa zay ny efa lahatra. Ny maty tsy verina tsony fa tsinjovo ny tenanao e. Lasa manana areti-po grave be ianao mantsozy ny dokotera tamiko teo a. Ka tsy te ho velo le tao tany tsony inspektera. Lasa daholo ireo vady aman-janako. Inona tsy moa no ataoko zary rety e? Aza manao an'izany Monsieur Ranjaka. Olon-kendry ianao fa aza manao an'izany. Rehefa ela ny ela ho sitrana ihany ny ratraponao. Fa hitatitra aminao ny vokatry ny anketiny natongavako eto e. Meno anao inspektera. Efa voatazony ny amponjy madame Solange ary mino fa 7 taona ny saziny eny rakely. Ny amin-drasedy indray dia iny efa nambarako anao tamin'ny finday iny e. Maty vokatry ny lozam-piarako dimatsiravina teny an-tany fotsy izy raha iny andeha andositra iny. Ny famitorana koa ny lalàna fa efa mifandrea madame Solange ny fiarany. Ary nitsotra n'izany koa izy satria tezitra tamin'ny rasedy ka namaly faty. Tena olo tsy vaniny ireo olon'ireo inspektera. Tena olona tsy mataho-tody e. Fa efa nitazomiko any aminy ihany ireo firavaka volamena sisa tany amin'ny rasedy. Azoko menanao raha tianao. Aleo angamba ny aloha hivoaka ny hôpitaly mihitsy ahy. Mino aho fa tsy ho ela tsony zany. Te aleo koa ny angamba ny apetrako any amin'ny banky mihitsy ireny. Ary ireo ankizinao efa tsy naninona? Nary aloha efa sitrana dia lasa nody any. Izy no mikarakara sy manatitra ny sakafona isy joniny eto. Ay kosa, tsara zany ka. Fa nilazainy jonina ange inspektera ny toerana nandevenan-drasedy ny fatiny anity. Aiza? Ao an-tanàna eo ihany. Ao amin'ny zaridaina avaratra. Ambanin'ireo voninkazo manobona be ireo. Hitanao le rozy fotsy sy mena tiany le zanako indrindra. Fa ahoana ny nahalalany jonina izany? Mety tsino angamba ianao inspektera raha hitantarako ny zava-marina. Ny fanahany anitra mihitsy niseho tamin'ny jonina ny laza fa ao izy fa tsy ety intsony.
Mbetsaka koa moa io tanàna io misy zavatra hafa mitrangy. Entana mikorotana, feo miantso. Zany nge inspektera no tsy mahatamana an'ireo gardien taloha tao e. Reny efa nitantarako anao reny. De tena marina tokoa ve zany e? Mahagaga ihany e. Rehefa mivoaka eto de atsoka ianao anatrika ny famongorana azy eo e. Tsy maintsy alevoka any amin'ny fahasandrazana izy. Any amin'ireny re inspektera. Eny ary monsieur Ranjaka. Mirary soa tanteraka sy fahasalamana aingana ho anao e. Angatadalina aloha. Misaotra anao inspektera. Ary mbola mamerina hatramin'ny fisaorana. Ka nampiantso anareo rolahy. Eny ramose. Voalohany indrindra aloha de fisaorana be dia be aloha no atolotra anareo rolahy. Ny ainareo rolahy mihitsy ny saika vita sorona tato mantsy tamin'ireny zavatra nitrangy reny. Mbola tsy nanary ihany nefa nareo rolahy tamin'ny fotoana narariko nandritra ny herinandro manindrotra teny amin'ny hopitaly. Sahirana ny vezivezy taminay sy jonona teny ihany koa sy herinary. Ary sendray ry jonona matosy nilazanjanako manokana ny toerana misy azy sy ny tsy ambarateliny koa de olona azo antoko se ka misaotra anse ary mbola misaotra be dia be anareo mirahalahy ihany koa nanampy tamin'ny famongarana sy fandevenana ny razana any amin'ny toerana tokony isy azy. Inona moa tompoko no isaoranao anay mirahalahy? Ny adidinay sy ny asanay eny nataonay e. Ary nanisy azy ireny zavatra tsy nampoziny ireny tsy avy aminao tsy nanana tonga an'ireny. Zay aza mba mangoraka sy malahelo anao fa mafy eny nazo anao e. Eny e, tsapako tokoa zany. Ka zany indrindra no antony nangalako an'ireto fanapahan-kevitra lehibe roa reto. De voalohany ho zaraiko aminareo rolahy ny ampahany amin'ireo firavaka volamena ireo fa mendrika an'izany angambonareo rolahy. Ireo firavaka volamena hoe ramose? Anomezanao anay? Eny e. Iza tsoa moa no meko hitahirizako an'ireo ka? Tsy ao tsonge ireo vady aman-janako e. Tsy maintsy lasa n'ireo fianakaviana sy ireo mpanoasa soa ny fananako raha hoe misy ny fahafatesako. Zay no anomezako anareo rolahy ny atsasany. Saotra indrindra re ramose Ranjaka. Tena tsy naposiko iny. Ka raha olon-dratsy nge nareo rolahy. Efa naferinareo azy angamba reny. Satria tsy haiko mihitsy ny toerana nisy azy. Eny e, fa na izany kosa ka zao ty kosa ny zava-dehibe faharoa angatahako aminareo. Eny ramose? Hitanareo mantsy zao fa tsy mananjanaka atsony. Tsy misy taranaka atsony. Za raha teo koa moa tsy hanambady tsony. Aleoko mipetraka rery. Saingy noho ny tsy fahasalamako sady manrery ato de nanapa-kevitra fa atsangako zanako mpandovana reo rolahy. Maninona tsara hoe ramose? Ahoana? Zany e, atsangako zanako anareo rolahy. Iary hipetraka amiko ato sy andovan'ireo fananako. Ka ahoana ny eritreritrareo amin'ny rahalahy? Inona ary zao no tsy fantatro. Izy mantsy mbola manana an'ireo ray aman-dreniny any ambanivohitra any. Fa raha za ramose manaiky avy hatrany Ay. De ahoana zany ranary? Inona ny hevitra se? Atsangako zanako se de hipetraka ato sa ody? Ka za moa ody aninona ramose? I karamay tato vola nge nalehako aty Antananarivo e. Fa le hoe fananganana angamba tsy maintsy irako amin'ireo ray aman-dreniko alohako. Ay, ka tsy maninona zany ka zao ary. Raha tsy mety izy ireo de ho tazomiko miasa ato amiko se fa tsy mitarika posy tsony. Amin'izay tsy misaraka nareo rolahy sa ahoana? Mety zany ka. Tsara mihitsy zany. Na izany aza nefa de omeko vola leo ray aman-dreniny se anapiko azy amin'izay ilany na amin'inona na amin'inona. Ay e, de misaotra indrindra re ramose. Mino fa mpamboly sy piompony ny ray aman-dreniny se Tena sa mihitsy ka. Ka afaka mandeha mijery azy ihany tsika de
atevenina izay fiompiana sy fambolena any e. de misaotra indrindra re Ramose, misaotra fa tena lehilahy lehibe tsara fanahy ianao ve, tena tsy naposiko hita ho ary nary. Tsy misy fisaorana fa de faly mandray any Jaona ho zanako aho zany e, ary mandray any Serina ary ho toy ny fianakaviana ihany sy asa ato. Etsinareo lahy ho fihiniko e.